Fa miaraka antsika rehetra moa zany ampy harivariva ity antsika ihany koa moa zany ny zavatra izay niseho tamin'ity tontolo androny ity ny fakana an'Andriamatoa jeneraly Sara Ravalomanana teny amin'ny tokantrano izany ary hanaovana fanadihadiana anazy izay mahakasika ny toe-javatra maromaro zany. Io moa zany dia nanaja ny lalàna indrindra indrindra ny lalam-pandriana isika amin'ny fanaovana izao fiantsonana azy sy fanaovana fanadihadiana anazy izao. Voalohany indrindra moa zany dia raha ny lalam-pandriana zany amin'ny ankapobeny dia momba an'ireo lehiben'ny androm-panjakana, ny filohan'ny antenimiera-doholona sy ny filohan'ny antenimiera-pirenena dia tokony ho any amin'ny haute cour de justice na ny fitsarana hafa zany mandray zany sy ny mpanao fitsarana anazy zany. Kanefa kosa zany araky ny andininy fa efatra amby telopolo amby zato ny lalam-panorenana dia mahakasika zany ny mety ho fampian-dalàna izay tsy ao anatin'ny asa izay iandraiketany ireo lehiben'ny androm-panjakana voalaza teo ireo na ny filohan'ny antenimiera-doholona, ny filohan'ny antenimiera-pirenena na ny ao anatin'ny mpikambana ao amin'ny fitsarana lalam-panorenana. Raha vao tsy anatin'ny asa zany ilay izy dia andraikitry ny fitsarana ataontsika hoe droit commun filaza anazy zany ny fitsarana tsotra zany no miandraikitra ny fanenjehana anazy. Dia izay lafy zavatra izay indrindra no antony zany nampiharina amin'ny Andriamatoa Sara Ravalomanana izay filohan'ny antenimiera-doholona teo aloha. Dia zavatra maromaro no mety ho hanenjehana anazy hitantsika tamin'ireny fangatahana am-pilaminana izay nataon'ny vahoaka ny tarihan'ny tanora reny dia hitantsika ny zavatra niseho teto amin'ny firenena fa herisetra miaro misy faty olona mihitsy ary noho ny zavatra niseho teto amin'ny firenena ary dia tsy maintsy handraisana fepetra izany. Hitantsika moa ny zavatra niseho fa nandray toerana tokony tsy ho azy ny filohan'ny antenimiera-doholona teo aloha zany dia ny jeneraly Sara Ravalomanana, izay atao hoe fitsapahana izay raha adika amin'ny fiteny vahiny dia hoe usurpation de fonction. Dia hitantsika fa tsy ao anatiny andraikitra filohan'ny antenimiera-doholona anazy zany. Tamin'ireny zavatra ireny moa hitantsika fa nisy ny naratra mafy ary nisy koa ny faty olona ary dia be dia be ny fitarainana zany izay tonga na teto anivon'ny fitsarana na teny anivon'ny ministeran'ny fitsaranana dia eo ihany koa ny fitarainan'ny vahoaka amin'ireny zavatra ireny dia tsy maintsy handraisana fepetra zany. Izay indrindra no antony handraisan'ny fitsarana fepetra zany amin'ny hanaovana fanadihadiana reny tranga mamonena reny. Dia araky ny fandininy fa efatra amby telopolo amby zato ny constitution moa zany na ny lalam-panorenana dia ny mpampanao ambony eo amin'ny cour de cassation zany no manome baiko ny amin'ny anokafana fanadihadiana dia izay indrindra no antony hanaovana izao fanadihadiana anazy izao.